eo amin'ny resaka tsena indray dia azo zany fa raha mahitsika eny Analakely eny dia mirongatra izay tsy izy ny fivarotana kasety piraty amin'izao fotoana izao. Tsy nampoizina raha fa dia nanao etsika tsy akiteniteny ny tompon'andraikitra avao amin'ny Omda ny mpitandro ny filaminana atao amin'ny premier arrondissement sy ny SAG omaly teny rehetra teny nanomboka teny Analakely ka nefara tay amin'ny 67 hectara ary nisy ny olona voasambotra tamin'izany. Ireto no CD pirate miisa 570 sy Rayal tratra nandritra ny fisafona omaly nataon'ny tompon'andraikitra Omda sy ny mpitandro filaminana avy amin'ny SAG Analakely Antaninarenina hatrany ny 67 hectara. Mbola itony etsika. Satria zay zany no antitava-dehibe hoe manam-pametrahana ny système hologramme eto Madagasikara dia tsy maintsy manao fanadiovana zany ny ministera kolontsaina ny Omda leo mpitandro filaminana. Fantatra fa olona 5 no voasambotra ary efa nalefa parquet. Notokarana kosa io maraina io ny tamin'ny fomba ofisialy ny poste avancé de police e amin'ny fokotany ny ilany vato poste avancé izay fantatra fa afaka mandray fitoriana ry zareo ho arahantsika ny fanadihadiana. Ny fiara-miasan'ny fokotany sy ny polisy no nahatafapetraka ity poste avancé de police ety ilany vato ity iarovana ny fandriam-pahaleman'ny mponina. Ny polisy amin'ny arrondissement fahaefatra ny Sotry no miaha ireo fokotany 7 manodidina. Anisan'ny mampiavaka ireo poste avancé de police ny fandraisana fitoriana avy hatrany ary ahitana commissaire miasa eto. Manome voninahitra ny fitokanana ny poste de police teto ny ministry ny polisy firenena Rakotomy Amparizaka Organes mariana fa ny fokotany Ampefilo, ny fokotany Ankorondrano ary ny eto ilany vato dia ahitana poste de police avancé avokoa. Fa isan'ny ataontsika hoe distrika mbola anjakan'ny tsy filaminana amin'izao fotoana izao iny amin'ny distrika amin'ny Arinarivo amin'ny faritra Itasy iny. Nisy tokoa mantsy ireo andian-jola izay voasambotra tato amin'ny herinandro ity tany amin'izany faritra izany. Voalaza fa ny tampiadina izy ireo ary fiadina izay vita malagasy izany. Ezaka ny gendarmerie pirenena no nahatonga izao etsika na tampo-ambiazany izao. Azo vita gazy roa poleta automatika iray bala 440 sy fitaovana fanapahoana vanja ary kojakoja samihafa no tratran'ny gendarmerie pirenena ao Analavory. Ty moa zany atao hoe pistolet zany fabrication locale zany hoe vitatsika malagasy zany Ambatolampy zany tena malaza tanao izy ity. Izy ity zany mitovy laharana amin'ny arme d'essence zany izy ity na fusil d'essence zany hoe 3e catégorie. Zay zany le atao anankiroa reto gasy zany fa mitovy laharana amin'ny atanjaky ny fusil d'essence reto zany pistolet vita gasy. Fa ity basy ray ity kosa zany ty zany dia arme 2e catégorie arme de défense zany ny classé anazy satria mahafeno le fepetra rehetrarehetra momba ny arme de défense. Reto moa zany dia tratra atao amin'ny rangaray atao hoe Randrianana Jean Baptiste mandritra ny fisavana trano zay natao zany tao Parivato commune Ambatofolaka commune Ratsinankely district amin'ny Arinarivo. Ny bala moa zany dia vita amin'izareo koa vita gasy balana Ambatolampy misy lohany tsara dia mipoaka mihitsy zany reto zavatra reto ary mahafaty satria le lohany maranitra mihitsy ka raha akaiky zany ny olona tifirana izy ity dia tena tahorana mihitsy. Olana sedraina gendarmerie pirenena ao brigade Analavory ny tsy fahampiano fitaovana ety miasa sady mahafapana iny commune Analavory iny. Eo amin'ny fanadiovana ny tanàna dia isan'ny nanao etsika ihany koa androany ny tanora malagasy mijoro na ny tamami eo amin'izay fanadiovana tanàna izay. Ny fokotany Andafy Avaratra ny Tanambao Ivato no nanaovana izany ary fantana moa fa ny tanjona dia ny fampandrosoana ny faritra sy ny fari-piaina misy ampianakaviana ary hita taratra tamin'ity zany izay asa fanadiovana izay. Ny fahadiovana ny taratry ny fandrosoana loha hevitra niraisin'ny tamami na tanora malagasy mijoro amin'ny fampandrosoana ny faritra sy ny fari-piaina nisy ampianakaviana. Noho izany indrindra dia nanao hetsika fanadiovana fahobe toy ny fanalana ny fako teto Ivato firaisana tao amin'ny fokotany Andafy Avaratra Tanambao ny fikambanana tamami raha tany amin'ny zaridaina ny Antaninarenina ny voalohany tamin'izany. Ny fahadiovana ny tena taratry ny fampandrosoana
firenena tsy madio zany a firenena iverina fa miembotra ka amin'ny tamami zany a ny fanadiovana zava-dehibe. Tamami zany da valy mpanambaoka satria misy membre any amin'zareo membre coordinatrice zany a avaty ambodratrina. Efa hita isa-pastra izao hetsika fanadiovan'ny tanàna ataon'ny tamami izao. Nisy moa ny fizarana fitaovana ara-panatanjahantena satria io no ahafahana mampifandray eo anivon'ny fiarahamonina. Resaka fampianarana vetivety isika tany Mahajanga sy ny manodidina azy no mitsidihana ireo mpianatra ao amin'ny saham-pampianarana teny Alemana eny amin'ny université Antananarivo nanaovan'izy ireo ihany koa dia fibeazana izany. Safady nalitra ny 10 andro nanaovana ity fitsidihana tany Mahajanga ity. Tao amin'ny valan-javaboarina Karafantsika no nanombohan'izy ireo ity dia fibeazana ity. Ary tao Mahajanga dia nisy ny fionan'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitry ny Malagasy National Park izay fikambanana tsy miankina amin'ny tantanan'ny valan-javaboarina Karafantsika ankehitriny eo ambany fiahian'ny Angab. Teo ihany koa ny fanaovana famakafakana ireo hotely goavana salatsalany teto an-toerana ny fionana tamin'ny tantanan'ny orinasa Matasoleil izay orinasa mamokatra fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny fijerena ifotony ny fampianarana teny Alemana tao amin'ny lycée Philbert Tsiranana ka nahitan'ireo mpianatra mivantana ny fomba fianaran'ny ankizy aty amin'ny faritra ny teny Alemana. Manazava ny antony sy mitanjony ity di fibeazana ity ny lehibe amin'ny sampam-pianarana ny teny Alemana eny amin'ny université Antananarivo. Fikarohana zany ataon'ireo mpianatra manokana ohatra hiasa amin'ny sehatry ny fampianarana izy dia mba hitany hoe manahoana ny fampianarana any amin'ny lycée, inona ny lesoka, inona ny hatsaraina, ny rivotry ny toeram-piasana mihitsy zany tsara fantatry ny mpianatra. Toy izany koa ireo any amin'ny organisme ohatra hoe misy germaniste ao dia manadiady izy ankoatra ny fahalalana ny teny Alemana dia inona ny fahalalana tokony ho hainy dia ireo izay te hiasa amin'ny sehatry ny fizahantany zany dia efa miezaka mahafantatra sahady hoe inona sy navy ny tokony fantany kasika ny toerana izay tondrany mpizahatany raha hiasa no sehatra io izy. Fa akoatran'ny izay moa dia nandalo tao amin'ny chambre de commerce teto Mahajanga ihany koa ireto mpianatra ireto izay manofana ihany koa ny mpianatra teknika ny fahandrimbonana amin'ny chambre de commerce avy any Amboro. Any Amoron'Many ireto dia nitsidika ny tamin'ny fomba ofisialy ny commune ny Fenorivo ao amin'ny district Ambatofinandrahana ny lehiben'ny faritra Amoron'Many nisy ny fitafana mivantana tamin'ny vahoaka tany an-toerana narana dinikasa ihany koa izany fitsidihana izany. Fitafana mivantana tamin'ireo vahoaka dinikasa ireo no nanamarika ny fitsidiana ofisialy natao lehiben'ny faritra Amoron'Many teto amin'ny commune Fenoarivo district Ambatofinandrahana. Ny tanisany ezaka vita nilaza amin'ny mahararin'ny commune teto ny ben'ny tanàna. Etaetan'ny mponina ny anokafana lycée aty an-toerana ny fijerena ireo mpampianatra satria tsy misy afa-tsy ny ray ampahatelin'izy ireo no an'ny mpiasa-panjakana. Mbola olana ho an'ny commune ihany koa ny lalana izay tena ratsy. Malaina mamonjy tobim-pahasalamana amin'ny mponina noho ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana. Saika ambany toerana tamin'ny tsy fandriam-pahalemana io avokoa moa ny lahatenin'ireo izay nandray fitenenana. Ara-pahamehana ho amin'ny faritra Amoron'Many ny fanamboaran-dalana sy ny fandriam-pahalemana hoy ny lehiben'ny faritra Amoron'Many Maître Mamirina Josoa Eugène namaly ny etaetan'ny mponina. Efa maro izy ireo commune atao anatin'ny faritra nahazo mitahira amin'ny fikojakojana ny lalana. Efa nisy ihany koa ny dinika mahakasika ny fandriam-pahalemana izay iarahana amin'ny faritra hafa saingy ilana ny fandraisana andraikitry ny vahoaka. Faritra miaraka amin'ireo commandant groupement sy ny fitsarana andinitra ny fampiatra raisina miaraka sampa tao anatin'ny dinitra sy ny fivoriana fa iamafy ny fandraisana andraikitra. Nanentana ny vahoaka azoto andohetra ny lehiben'ny faritra teto ahafahana manatanteraka ireo fotodrafitrasa amin'ny fanandrifa amin'ny filamponina. Nidadasika ny commune Fenoarivo izay ahitana fokontany sivy voasokajy ho faritra mena aty amin'ny faritra Amoron'Many. Olana sedray mpitandro filaminana eto an-toerana ny tsy fisian'ny fitaovana sy ny tsy fampinozandary. Na izany aza nefa dia nisy nezaky ny commune na azahoana BLU sy panneau solaire ahafahana mifanerasera hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana.